Ny radio l'ambassadeur dia faly manolotra ho anao tantarandray miseho mitondra lohateny hoe Bemiray. Ireto avy no amelona ny tantara: Solofo, Jasmin, Tojo, Iaina, Simonety ary Saondra. Tsy dia misy vaovao hoe inona akory fa manararoatra ny tsy fianaran'ny ankizy a, dia misy resadresaka kely mba tiako resahana amintsika menakavy indrindra fa nareo zanako. Ianao koa Georges tena ohatrany mampitahotra izany. Mampitahotra ahoana e? Ka resaingana izay tiany dady hotenena fa izay mbola manan-katao a. Inare zany hanomboako azy zao rakizy a, ny fiainantsika dia azo lazaina hoe tsy nandehandeha ho azy fa niankina tamin'Andriamanitra tsika. Ka ny amin'izay indrindra ny tena tiako mba ho afatra farana aminareo a zanako, na roviana na ahoana fotoana mbola alavan'ny fiainana iainantsika na iainanareo, aza mba atao mihitsy zany hoe miala amin'Andriamanitra zany. Fa ianao moa zany andeha ho aiza nohatra manafatrafatra be izany, tsy azoko mihitsy. Tsy hoe andeha fa eny na izany aza ny aina tsy mifametry, aiza moa ny alalana an'izay fetrandro hijanona eto ambonin'ny tany. Raha ohatra anao aloha aza mbola manafanafatrafatra milaza loza zaniko. Amiko nefa zany tsy milaza loza, miaro ny loza mety hitranga aza, tsy hoe loza ara-nofy ety ambonin'ny tany zany ny tiako tenenina. Tsika mantsy fantatrareo tsara ary raha malala fa tsika fanafa tsy nofo fotsiny. Ka sao dia variana amin'ny fiainana eto an-tany eto amin'ny nofo a, fa ny fanahy lasa tsy voaeritreritra. Fa inona marina ny tena tiany dada loasiana amin'izany e? Tsotra fotsiny e, zany koa fa dia tsy ho azonareo. Izaho aloha dia tena tsy mahazo mihitsy a. Zao e, tokony tsy hanao tsy rambina amin'ny fivavahana fa tokony handroso lalindalina kokoa aza eo amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Izay ny zavatra tena tiako atongavana. Angamba misy manao tsy rambina aminay. Ka tonga amin'ny fitenenana hoe ny endry ihany no anarany e. Ka ohatra ny hafahafa mihitsy ty fombanao androany ty. Sady dada tsy mba mpanao an'izao mihitsy. Eno a? Hatr'izay tsika ety ihany tsy hita hoe inona mahazo any dada ty. Soa dia mba efa handeha dada ty e. Eny e, za moa inona ny atahorako na handeha aza fa Andriamanitra no mametra ny ainy e. Fa mba manararoatra n'le fotoana avoritsika eto fotsiny a. Jerevy ireny ny ankizy amin'ny firy alina, tsy tafahoana firy mihitsy ny atsika atao trano ato. Eo am-pisakafoanana vao mba tafahoana hoe mba miresaka misimisy nefany a. Zany resaka teneniko anareo zany tena zany no atao hoe resaka miankina manaina. Marina ihany aloha zany e. Koa raha izany no tianareo fantatra dia izany izao efa nanapa-kevitra hiditra amin'ny fikambanan'ny tanora e. Tsara kosa zany a. Za koa ary izao efa nisoratra anarana atao batisan'ny rano. Ary ny semba izao aiza? Ny aloha dada aloha ilamina mihitsy tena marina. Ne Joel dia izao ilamina foana izao. Tsy afeniko ianareo fa za efa nanao vava mihitsy na voateonatra an'Andriamanitra hoe zasy ny ankonako dia hanompo an'i Jehovah mandrakizay e. Dia mba tiako zany raha ho tohananareo amin'ny fanatanterahana ny fanarahana ny dian'ny tompo zany voady nataoko zany. Kosa ny resaka ny fanaovanareo sy madame pasteur teo zany. Resaka mitondra fanafitohinana fotsiny. Ino ty mahazo anao?
ianao mba falifaly ereto hoe avy mideran'Andriamanitra avy mihaino toriteny mirava nefa tonga dia mitabataba ohatran'ireny inona reny amin'izay eo masony ankizy rehetrarehetra eo any tenitenenina fa inona nefa nitenenana ianao e ka ny akanjoko ohatrany tsy laniny foana isan'andro tsy vao indray mandehana izy ny teny an'izany isaky ny mifaneny izay dia teneniny foana ny akanjo anaovako zany koa ve dia olana e maninona rovana fotsiny ny koleran'akanjo ka tsy resaka kolera mihitsy ange zany George lazay fa fohy loatra ho ny akanjoko amin'ny herindray lazay mifaboritanana loatra raha afaka amin'ny herindray lazay mifamampiseho tratra loatra tsy hitako mihitsy inona ihany zany ny tiany anaovako ato amin'ity fiangonana ity mampime ah mihitsy ianao zany ve dia mampime anao e maninona raha tohizana fotsiny dia lava e ianao koa toatra manam-pohisana sady ny tena halako a teo amasony Julienne mihitsy a no nitabatapainy nefa raha misy ny mpanao akanjo fonga ambany atao am-piangonana tena ataoko hoe mbola tena ino ny lohany ino tsy tenenina fa zahako ny tenenina zao no ataoko anao a matombo mpanompon'Andriamanitra miteny a dia izay mahasoanao foana zay fa tsy miteniteny fahatany izy raha fahitako mifetsika madame paster iny aloha ohatrany hoe misy fialonana kely zany ao anatiny satria izy tsy mahatakatra n'ilay akanjo tsaratsara ty vavy sao dia mba tafa ohatra kosa ny vavanao zany ka zany no iziko ary mba moramora ry kolety fa mierika daholo mpino mbola tampingonina antsika ka mandreraka ataonao sady voaka andeha ody fa misadinona zany tena leo be ary George za dia milaza aminao fa tena androano farany idirako ny tokoa nambaravaran'ity fiangonan'ity ry kolety aza dia miteniteny foana ianao tsika ny olona hoentiny tokony mba manana fandeferina foana aloha fa aza entiny tendrom-po eo ka na izany aza fangaro efa hoe mpitondra dia manao didijadony sady ianao koa ianao ny fitaratra ho an'ireo zanakitsika ireo dia hijanona ianao dia ahoana sady nga moa tsy tokony fiainam-panahy ihany no tokony ho gidendreny mpanompon'Andriamanitra ireny fa tsy hidirany hatramin'ny fitafianao hidirany hatramin'ny hanina ho aninao enjana mihitsy ty toe-ponao ty ka dia ho aiza ianao zany zao raha tsy hivavaka ntsony janona fotsiny ao an-trano fa nga moa io rery ny fiangonana e fiangonana be da be maniry ohatran'ny ny anana io ka tsy ahita raha hidirana amin'ireny ave ianao ty ary ve le olona nivafo sa tsy nivafo e raha tsy niova fo ave hitady fiangonana hidirana e tery ny tamin'ny makaty amintsika iny a aiza iny ndana mpandrosoa paster anareo rery iny ampandrosoa rereo ny ianao dia teneny hoe tsy ahony izy raha mitaditady ahy eo ina ary ty ataonao ty mandroso pastera odio mandroso e ahoana monsieur Georges salama tsara petrapetra vaovao nentinao avy any saotra betsaka mahafana ny andro a mahafana ho avy mihitsy ngamby orana io ko tena sepitra nandeha tamin'iny lalana iny ianao mandeha amin'ny hafanana beko ka tsy maintsy mandehako nga mo afaka mijanona inona vaovao somarisaka ty aminareo salama daholo va salama daholo ka salama daholo salama daholo fa eny e tsy de salama ave moa tsy indro kely ena tenatena ny mpiainana eny ihany zay tokoa no nahatongavako saika izay mivady niaraka taty fa mbola nisy olona hafa ny vangimy madama koa aloha dia tonga dia nizary zay satria ny fotoana tsy azo tazomina fa ina ny tena olona ny madamanao mahatonga tsy mety mivavaka ntsony mamenatra le izy rehefa tena dinihana pastera nefa ny ianao andrandrana indray ve moa no nafenana losola fa zavatra tsisy dikany tsisy dikany raha misy mahalala aza le izy dia tena mampalahelo mihitsiny zany ve nga izy zao tsy ao tsy ao izy fa lasa nandeha anyko tsy hafenina anao fa voatazany teo ane ianao dia lasa izy indray mampalahelo marina zany fa inona le tena antony moa zay ke moa le fanontaniako teo
Nisy fotoana zany izy nitenen'ny madame pastery amin'le fomba fiakanjo dia tsy haiko efa miverina fanondroany sa fanontelo n'le fitenenana dia izay dia naharomotra azy fa any nanaovany mbola tao am-piangonana azy dia efa tahaka n'inona ny nataony tonga tany an-trano. Zany ve? Ie. Dia ahoana zany? Tsy hitako niteny azy ihany fa ohatrany zany indray no nahazo vavabe taminy dia tsy hitako izay anaovana azy. Mampalahelo zany kanefa matoa ny anariny ianao dia mahasoanao ihany le izy le fananarana. Izay mihitsy nene. Zany hoe noho ny tsy fahatakarana sy ny tsy fahatsapahana moa dia tonga dia tafotoana. Dia zay fotsiny ve ny antony mahatonga tsy ety hivavaka intsony? Tena zay ny antony tsy nandehanany intsony. Mba mpaherezy moramora ihany monsieur Georges fa ianao zany zao ny fanantenana. Zay ve izy moa ianao no mifanerasera amin'ny andro manala lato mantsy. Zay ve ozy izy mba manompo an'Andriamanitra mifitafiana lafo vidy ohatran'ireny indreny nefany toa zay anaovana vao ahitenenana azahoana fitenenana daholo zay anaovana ray azahoana fitenenana dia tsy hitako fa dia mangataka amin'ny tompo aloha mba amangy azy manokanao indray fa dia kanefa ne dia fitiavana no ananarana sy antsiny. Zay ne nitenenako anazy hoe tokony mba hanana fandeferana ihany aloha eo amin'izay zavatra mba hitenenana na ohatran'izany. Marina fa marary le voateny fa rehefa mahay mampandefitra ny ampopo ianao dia ono amin'ny fotoana manahoana mety hatratrarana azy eto fa mety hiverina ty izay mivady angamba mba hampahery azy. Ngambany ny fotoana mety eo amin'le amin'ny valivalo sasany alohan'ny tsenany iny maraina. Eny ary fa dia ametraka ny mandra-piona fa tsy manao fotoana izay fa amin'izay mampalalaka angamba dia ho avy aty hamangy azy. Zay zany ary fa dia anao tia nijerijerena fotsiny. Tsy maninona ka. Zao voaresy lahatra amin'ny famarina amin'ny ten'Andriamanitra ary dada. Zany mahafinaritra kosa zany ka. Ka itsika tratra ny fampianaran-diso nandritra n'izay fotoana maharitra izay. Inona indray ty lazainao ry Fanja? Tena marina. Fampianaran-diso ahoana? Io sakafo hohanina io aza kay mety tsy hahatonga antsika any an-danitra. Ny fitafiana zavatra be da be. Iza indray ary no nampianatra anao an'izany zavatra zany? Ka zany marina ry dada. Ianao ve mba mamaky baiboly sa tsy mamaky? Mba mandinika baiboly sa tsy mandinika? Fataoko baiboly no vakianay. Iza indray ary nanapozina anao tany ry Fanja marina? Ny ray kilasy tamiko no nitondrana tany dada. Dia izaho aloha dia miteny anareo fa izaho tsy ho any amin'ny fiangonana misy anareo intsony. Dia hifindrany indray rery lanitro inona daholo ary tia mahazo anareo rakizy nareo ve mba mandinika sa tsy mandinika? Tena mandinika lalina ny tenin'Andriamanitra mihitsy ary dada fa diso be ny antsika le taloha. Fanja, tsy mahaso ny fiainam-panahinao zany mifindrafindra fiangonana zany. Neny dada koa iny ara neny tsy voafehy amin'ny dada fa lasa mifindra fiangonana ihany koa zany indray no sakana ny dada amin'izany. Sady avelo mihitsy aloha anandrana dia hitako rehefa tsy mety ve moa tsy hiverina any ihany. Ahitany tsy fahitany ane. Za zay dia mba miteny. Hoe ny tatoaty tena varim-bariana fa inona mihitsy mahazo an'laty variana ny fianarana ako. Tsy resaka zany mihitsy misy zavatra hafa.
misy afen'ny lahy ina ohatra ny tsikazotry maholy izay no antaniako any lako zao ry bavy ohatra ny tsy mazoty hianatra ntsony nefa tsahako ny vaky an'izany amin'izy mivady fa inona koa ty ataon'ny lahy e ka anambady ako andriamanitra ô izy tsy asa tsinitsinako anambady anambady na tsy hianatra ary avita an'izay fianatra zanaka-deba anie zany ko raha tsy vitan'izany izy tioko tonga dia tafita be mihitsiny dia lahy zany tsy hanao ininona eko efa izy manam-bola dia izay teneniko azy dia omeniko tsy mety zany tsy rendrity za zao telefona avy aminy famezana fotsiny ndray amin'le avolenta mihitsy misy rehetrarehetra mihitsy io tsara kosa aza miteniteny amin'ny sy data amin'izany ka za zao vazaky teny alahy hoe be dia amin'iny alahy hoe taiza indray na hitanany reny mba tiany atonjoko azy fa le fozakily ito mba mody ampiasampiasako eoko za aloha manahy ihany amin'izany resaka elahy zany fa ataony dada sy neny fay amin'izany ka tsy miditra amin'ny saiko ntsony izay fianarana fa dia anambady aho efa hevitra tapaka koa ny any ahy dia izay heri-taona ve sisa dia tsy ho andriny lahy heri-taona ilahy sisa dia efa mahazo lisansa lava be zany heri-taona zany efa tsy mazoto aho dia aza forsena raha zoka mariny mba miteny ihany aloha sao dia hanenenana dia ho aiza zao hoe lahy memakomana io dia monjy pro ako pro any asizy androany ala ny amin'ny 4-4 io aho fa nga tsy mianatra nareo mianatra mihitsy zay ka fa aleoloha zay mba hodikodina kely efa hoe tsy mazoty hianatra ako eny ariko tena mikoaka marina ny dady zany tsy natsony izy ty le roa dia atahoana zany sady nga vita mikoaka fa sepotra dia sepotra ako marina tsy manahirana izy ty dada zao raha ohatrany any dokotera mety tonga dia hiditra hopitaly ohatra ny tsy ety amiko le hiditra hopitaly fa ny ale mitsabo ihany mety dia mody ka ono ah so dia mba mahafantatra dokotera akaikikaiky nga dia mba 2 andro aho manao traitement na 3 andro dia mody avy eo ahoana moa ny ahafantarany dada hoe 2 andro na 3 andro raha tsy ka tonga dia mba resahana mihitsy ny dokotera hoe 2 andro ihany ano afaka mipetraka koa dady tia koa dia mahita atao mihitsiny arakaraka ny aretina sy le traitement atao fa dada aveo no ametra ny dokotera hoe 2 andro ihany azomina mba tenenina izy ko mahafantatra dokotera mihitsy aka mahafantatra fa asana misy numéro-any mihitsy ny aza angamba ho amiko ao na rehefa mivoaka tolakandro eo a dia andalovako any izy raha sendra tsy azoko amin'ny telefona mba atao viatondraraha zay fa dia mijaly mihitsy amin'ity koako ity dia iza miandro ny trano any ambanivoatra any le boikely mpiandro imbininy ao zao izy efa mahatoky raha teoko iny efa ho 10 taona iny zay ny tao efa tsy eo ady izy foana atokisana marina moa ty loha zany dada tiako ohatra ny zanaka mihitsy iny aho fa ny endro kely ohatry ny manahira-tsaina ary dada dia itya ahoana tsy eo amin'le hoe 2 andro na 3 andro amin'le traitement ny dada amin'le ho any amin'ny dokotera zany no mamperitreritra fa le hoe dada hijanona kely atao aminay mihitsy nohatry ny anahirana ahoana tsara le dada hijanona kely atao aminay mihitsy ho nohatry ny anahirana anahirana ahoana le roa fiainanay le ato dada tsy atao amason'olona fa olona no iresahana fa misy inona le roa hatramy vilany fandrahoana sakafo ato no mitokatokany zany aby fa vilany ny ankizy sasany tsy azo ampidirana enakisoko ngatsy raha eritrereto ny dada zao misy menaka ny madama ato no zarainy tany am-piangonana ny tany
zay zavatra hosorany an'iny tsy azonao kasena fa voahotafady ony izy roa vavy indray nefany a tsy tian'le menaka ihany ko zay ngery dadato ny sasany mivavaka sabotsy ny sasany mivavaka lady o lerangatia fa fiainana inona zany fiainanareo ato zany a tsy hitako hoe fiainaninona na fiainaninona fa zany ny fiainana iainanay aloha zao ato hatreto de zay raha azoko zany samy manana ny fiangonanareo nareo ny dimy mianaka samy manana ny fiangonana izy ty izy joely kely ndra mety mivavaka nga i niditra am-piangonana raha zany le roa marina de ahoana zany de zany ny fiainana ato zay no za hoe tsy ho zaka ny dada ny korotana ato ohatrany hoe mpivavaka nefa atao mikorotan-dava zay menaka ary raha zany nijereko tsy hatramin'ny sakanareo sy ny tsoanareo sy ny akohanareo koa ary zany samy manana ny fiangonana zany lazaiko anao zany fa ny sasany matahotra valakosoa resahany zany dada ka mora de ahoana zany mazana be no mahazo ana ato de ho aiza zany le roa aloha fa hodiniany eo moa iantso an'le dokotera aloha de hiteo zay anaovana ny dada hoe sao de mba azo ampitondrana fanafody fotsiny mantsy ny de any ambany voatra eny atao ny traitement dada sa ahoana ka raha afaka manao an'izay ve nareo mba atao fiatondrarary se marina fa tena ampijaliany ty koako ty mihitsy a dada ne tsy maintsy ataoko antondraraha fa zany hoe le hijanona ato mihitsy no sao de vao mainka apitatra ny aretiny dada de ahoana zany za zany zao tsy afaka hijanona androany ny androany aloha ve moa ampaninina fa nahatonga na ny teny an'le teony hoe sendra ozy ny dokotera hoe herinandro ny traitement natapabolana fa ny androany tsy maninona ka mijanona eo dada aloha eny ary zay avao tena mitombona tsara ary George amin'ny resaka fandehanana mivavaka zany ve milamina tsara ny any aminay tsisy gidragidra tsisy miteniteny tsisy hoe izany ao izany tsy ao fa tena mahafinaritra e samy manao zay tiany atao zany miadana be tsisy oatra izany zay ataonao zay anaovanao tsy misy miteny zany raha indray zany fa zao ny tena saika resahako aminareo reto kanana dekona milahady de alomba makany daholo tsika fa manjary mamenatra ny olona manotrina daholo mivady aman-janaka kanana dekona eno a fa voaviny anao ny tamin'ny fiangonana io de ho raisina dekona sady zay ny teneniko hoe mahafinaritra le fiangonana tsy mizatavan'olona mihitsy seraka izy de mba hafahafa andrineny zany fivavahanareo zany maninona zao fomba fitafineny zao ve de hoentina mivavaka atry fa inona ny olana zao pataloha zao no entineny any pasteranay raha tsy miteniko indrindra ny tohatra andriamanitra amin'izay firavaka hatra natapindoka hatrany ampaladia mahavery ane reny mivehivavy ane raha ny tena marina tsy tokony anao fita amin'ny findelahy zany ve de tsy fantatry neny asa be resaka mokia mody tsy miravaka miaraka amin'ny jupo mikirebareba nefa ny biby maloto hohanina ihany mandreraka be ny meno an'izany teninareo ato zany to samy manatsara ny azy de mana ratsy ny hafa de zany ve zany ny ainy atsika atao tokantrano ato e ka ny fahamarinana koa no ambara ry dada ka samy manana marina raha izay nijerena zany ka tokony ho izy aloha samy manajany azy raha salamiko e fa le fanasananao teo aloha za koa zao vao hiteny aminareo rehetra mihitsy ny hoe fotoan-dehibe seminera be ny anay amin'ny lahady George ny nany ny tonga taloha e ka zay na tonga taloha azy ny anao nenay keo tena fotoan-dehibe mihitsy makany daholo tsika aloha amin'ny lahady de amin'ny manaraka makany aminareo indray tsy de hitan'ny havanao eo ianao ka za tsy maintsy dokanana dekona na iza faly na iza tsy faly firy-taona zay mivavahako tany aminareo mbola tsy nitokanana inoninonako rehefa mba ino ny olona tokanana dekona de sakanana indray nenay koa raha zao amin'ny lahady ny fivirimben'ny tanorako za aloha de miala tsiny aminareo amin'ty andro alady alady ty tsy mety aminay zany sady andro ny bibidia nenay koa raha zao amin'ny lahady ny fivirimben'ny tanorako za aloha de miala tsiny aminareo amin'ty andro alady alady ty tsy mety aminay zany sady andro ny bibidia
za indray le feo bibidia amin'ny ahoana moa zany ko zaniko zay rehetra mivavaka amin'ny andro alady a dia mikohoka amin'ny bibidia zay zany bibidia nareo olondia dia samy adytsika ianao mbola mipetraka amin'ny tranony bibidia olondia zany ka tsy marina ve zany e to ataony dada vazivazy indray lay resaka fa nga moa za dada fa tsy za koa ne zany bibidia ianao zany zanaka bibidia ihany tsika mianakavy zany aty fanaikitra ato ny faraniko mangina moa mandreraka be ary io mianaka amin'ny mamy za mianaka na bibidia sa ahoana mangina ary joely a vo fetaka be fa dia miteny azy zay fa iny menaka mamy iny tokoa aloha aza osotrosotro rehetrarehetra hoe fa mahakamo e tsy fantatry reny na mena koso na mena kinona fa mandreraka be riny fofony aza miteniteny foana ianao ry maholy a menaka masina navanana farana vany ivelany mihitsy reny ajanony le adevitra nareo fa mandreraka be zay mihitsy ny any tsy hivavakotra le ohatry na ihany mamangy amin'ny fahoriana monsieur Georges sotra betsaka pastera mahireza tahoana fa zay tokoa ny lahatra zay ny fitondran'Andriamanitra sotra betsaka fa tsisy mampionina aza moa mahay mionina ko mainka moa fa misy mampahirotra anareo fa ono efa elana rary nga ty dadanareo ty tsy dia ela loatra fa izy koa nefa lehibe fa firy taona izy zao 3 taona izy zao io kay ololefa zay le atao hoe lalany moa dia firy nareo no zanany telomena da ihany zay ny zanany fa eto zao pastera no ohatry misy zavatra manahirana kely ny eritreritro fa ahoana eto amin'le fitaoko vavahana zao no tsy nanaiky izy vady amanjanako ireo fa nitondra ny pasterany avy avy any aminy any zany pastera efatra karazana zao no eto dia tsy haiko hoe dia hoe anao fitaoko vavahana ifandimby ianao io daholo sam'izay daholo zao nahatongavany eo zany ve eto rangaha ty dia tsy olany eto ny andro tsy hitako hoe inona ngany hevitra am'izao tonga dia izao zany ny ataontsika alohany avy ety amintsika zany tsy manao satria lasa ohatry ny fanaritaka be fotsiny eto le izy fa dia aloha ataon'ny zareo zany le fitaoko vavahana rehefa zay ny fantany fa mety ka itsika ane zao no mieritreritra n'izay fandaminana izay fa le izy anankitelo koa zao tsy anaiky marina tsy zay zao no raharaha fa dia isaritaka eto samy te hijoro eo mason'ny olona izy ko aloha manginitsika tena tsy ady amin'izany pastera satria resaka fahoriana ohatr'izao tsy faninanana akory ny fanaovana fitaoko vavahana fa fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ka resaka ohatr'izany ohatry ny mahamenatra be zany na ntsentilisy ary ve dia hanao fomba ohatr'izany niezaka nandresa lahatra an'izy telo menaka ihany ato atao trano hoe zany loham-pianakaviana atao trano a dia aleo mba zay pastera amin'ny fiangonana misy anahy ihany aloha dia tsy nanaiky ry zareo tsy nanaiky ry zareoko fa tsy maninona zany zava-dehibe fotsiny rehefa vita zay fikarakarana sy ny zavatra tokony atao fa zany ve dia hifanana antsika eo ka na izany na tsy zany izy ane fitaoko vavahana iny telo metaona zany ve na ny olona sa tsy hovahalalana ihany adiny firy zany vao vita eto fa mifiry tokoa ny tokony hiainga nefa ny razana ny tena marina tokony hiainga amin'ndray sasany zao ve nefa tsy efa amin'ny 12 sasany efa tokony nanomboka tamin'ny 1 mihitsy nefa ka inona no andrasany ka le pasteran'ny madamako zany no hanomboka n'le fotoana hony izy no manao voalohany dia nefa izy mbola tsy tonga raha ny atsika aloha mony seza hipetraka raha izany petrapetraka kely aloha fa mafana ny andro
izay le izy dada sineny efa tapa-kevitra anambady sy ny taona aloha efa ao amin'ny taona tokony hanambadiana fa ny endro kely a le fianarana mbola tsy vita hatramin'ny farany dia ahoana ka efa zay nyresahako teo zay hoe izy ne manam-bola be dia vita amin'izay fiainana efa na dia tsy anatra ntsony raha tsy maninona dia ahoana zany raha matoa ny ankizy nge George rehefa tonga eo amin'izay dingan'izay nga hita izay anaovana azy aleo izy dia andeha rehefa izay mety aminy ka ny mampieritreritra ny iankina amin'ny fananany vehivavy zany seko nefa se ny loham-pianakaviana tokony hamelona kohonana indraindray inge miteraka problema amin'ny tokantrano iro se sy aza miditra amin'izany ianao tsara ry ve izy mba nahita olona avelona azy izay tokony ketrehana ny rarahany izao ny atao asa fa mba miteny amoko zay mitso ariny eny dia efa tapaka zany ny dady efa vita ny dady amin'ny roviana sao dia akaiky loatra afaka hembolana mavita zavatra kosa zaniko tonga dia efa nitapahanareo tany zany tsy mba nisy dinika hoe ahoana sy ahoana akory fa mba reo marika kely aloha tonga dia mba any aminay ny atao mary azy fa ahoana no any aminareo zany loham-pianakaviana dia alao any aminay no atao ka mamenatra mpiara-vavaka amiko re zany hoe za tsy mahasitona ny ao atokantranoko nefa mba hitaona olona ao am-piangonana inona foana ary ity maty reny dada ifandrombanareo no manao fitaompivavahana mamoaka faty tonga indray ty atao raharany zanako dia ifandrombahanareo koa ny toerana anaovana ny mariazina tsy mety amity indray mandeha ty io ve ny zanako vao atao raharaha voalohany dia ka za ka iza moa ny tatana azy tsy za sa iza ny tatana azy sa ianao eka maninona moa rainao no mitatana azy za ndray tsy hiditra amin'ny varavara-piangonana io fa efa nytenen'ny vavako izay ry George tsy tia hitany madama pasteranareo iny asa indray izay fahitany mipaozy koa raha tonga ao sady hiakatra ery ambony pilipitra draidraidraidraidray tia hita loza rehefa zany nga mampifanditra anareo dia aleo tsy hoentina ny am-piangonana amin'ny mariaziko fa vitany eny tokotany tokotany mpiangonana izy aloha tokotanyntsika etoko fa nga mety izany mariazy tsy miditra any am-piangonana izany nahoana ny tsy etoko tsy mety izany tranona treo ny adevitra izao ny teniko any am-piangonanay ny ataony mariazy ny se tapitra hitantsika eo arika dia ahoana lesy inona vaovao mangingina ary mama manaona vadiny lahy ao izy ao misy olana kely mihitsy aminay atry aminareo roa ve fa saika nytany kely hoe inona moa ny asa le menaka ny mama iny oka aloha fa inona ny olanareo tokantrano vonaorina ve dia efa zany sahady ka tsy hitako ry mama fa gambany amin'ilay za tsy miasa ty dia tsisy valeur mihitsy eo aminy fa dia kitako tany ataony ohatrareny mpiasa reny andrekako zany ny ataony anary ma iny ve dia mahavita n'izany masika any ka iny fa zany tsy nalala ohatrany tsy mampino anara reny fahitako anazy hatramin'izay reny volangolangony amin'ny arena fony afaka efa azony dia tena dia ahoana izany izay mihitsy angery Joel le fahavoazany le tsy namasinina tany am-piangonanay pastera mbola tsy spesialista akory le nanamasina ny anareo iny zany ve ka saika nytany amin'ny mama hoe le menaka amin'ny mama io zao mampaninona inona ny ampiasana azy passepartout iny ry Joel zany ve mety amin'ny rehetrarehetra na marary ianao asiana an'iny dia sitrana na misy problème ohatr'izany an'lahy zany asiana an'iny dia afaka
na misy zavatra very ary ge ohatra zao hoe hitalaza ohatra hoe very ny telefona dia hosorany lany menaka iny amin'ny toerana izay nahavery anazy dia verina ho azy eo iny tsy midila ny herinandro zany ve ka tsy aleko za mampiasa an'iny toy izay makany amin'ny mpanao fanafody gasy hoe amin'ilay problème tokantrano be dia mampiasa Mety le zany menaka ka. mama iny dia amin'izay tsy makany amin'ny mpanao fanafody tena gasy. izay marina tokoa andraso fa alaiko dia hosorana an'iny lafa izany tsy lamina eo io ye tena tiako be zay ndao ary dia izao hosorako aloha ela zao ato trano ato dia omeko kely amin'ny tavoangy dia rehefa tonga any aminareo tonga dia hosory aloha amin'ny tolamba ravarana ilay tolamba lavarana vao miditra ao tranonareo io avy eo hosory daholo ny fanaka rehetrarehetra izay rehetra zavatra ampiasainareo tokantranonareo hosory daholo dia fandriana sy ny sisa dia izao rehefa ilay matory be iny izy rehefa ilay tena tsy mahatsiaro ohatra hoe amin'ny 12 alina ohatra izany dia mifoy ela dia somary hosory kely eo amin'ny andrany tandremo atao eniny tsy atao eniny mihitsy hosorana kely eo amin'ny andrany fa tsy maintsy miovy iny ao fa ataoko ary izay andraso vetivety ary alaiko ay ve ato sery zoely salama dada ay araizy madama any an-trano any izy loza ry zoely tsy hitako ilay menaka hainao efa tonga efa tonga fa menaka iny sao dia mba hitanao ilay menaka masina atao anaty armoirako tao ohatrany efa tsy hotsony aza atao vazivazy ry George fa ilainy io zanako io nge ilay izy ilainy atao inona naony ka ilainy fotsiny ko misy olana angazy ye misy olana mihitsy ako za miteny an'se ary misy olana se any anaran'i Jesosy atsona zay mivaolana akaiky indrindra ka sady ampiana an'ilay menaka fa tsy vita an'izay fotsiny ange ilay izy fa iny ange menaka efa nosorany nahariko le menaka anao dia tsoriko ny marina aza miteniteny foana nahariko za aza sangisangina zava-dratsy ohatra izany George fa tsy tiako tena tsy misanga satria zao lasa manompo sampy akolaka any ianao atao hoe vantana mihitsy ny aza angambe zay ngamba ny azoko ilazana azy manompo an'Andriamanitra fa tsisy idira manompo sampy mihitsy zany za nga mbola nandeha tany amin'ny tantara-pena indray mandeha ary lasa ataonao sampy le tavanga misy menaka zay ny tsy takatra anao dia nataonao aiza le izy nahariko Nariana zany efa nariana zany dia tsy hitako tsy tena lehilahy mitonatonana mihitsy tsy mitonatonana ka mampididoza antsika menaka avy ange zany tsy mampididoza mihitsiny zany dia ina indray zany zao ny ampiasaina ny anaran'i Jesosy fotsiny ho dia ampy tsy mila ampiny zany mazava be ny teny hatr'izay na omy foana nampiasa ny menaka iny ko vetivetika eo ko hoe mahandreraka sady nga i menaka iny misy arrivage raha tsy afaka embolana indray dia inona zany ny ampiasaina ao anatin'izany dia mijanona fotsiny zao fa ny anaran'i Jesosy nampiasaina mbola tantara mitony atsika asenao misy fanasana ho any dada fanasana iny epita amin'ny on'ny Jordan za misabata ho avy zao inona daholo ary zany lazainao zany tsy misy azoko mihitsy zany fa ianao maniny ko atao batisa nge atao batisa aho atao batisa izy any amin'ny fiangonana misy anaiko efa natao batisa any ianao averina indray fa tsy izy le taloha tena mahita raharaha mihitsy ty marina izy no lazanao fa tsy izy le taloha zay mifamarina amin'ny tenin'Andriamanitrako dia raha izao zany ianao zao tsy tamanao amin'ny fiangonana misy anao indray dia ho any amin'ny fiangonana hafa dia hiteny indray le any hoe tsy izy koa le taloha dia ho atao batisa indray mandeha koa zany ianao io ny tena izy dada koa zany hito ny fanasana dia keo fotsiny ry dada andao hiaraka amiko za tsy ho any fa maninona kosa ary ohatra ny fandanin'andro le izy rehefa dinihano aiza aveko
tamintsika mbola tsy nahalala taloha natao batisy ianao tambola kely, tamin'ny 20 taonanao ianao efa natao ihany koa rehefa fantaritsika ny tenin'Andriamanitra. Dia izao indray zany ianao mbola ho fahatelo. Ka tiany tena izy ry dada, tiany tena marina fa le taloha rehetrarehetra reny diso dolidoly. Ka samy manana ny disony ane zany izy ity, dia tsy hitako izay ho tenenina fa raha izaho tsy makasitraka aloha e. Fa mahitanao ihany madama iza moa? Ary moa zany izy ry pasterako, ny anarako ary dia tsy tadidina. Ka efa ela be tsy nahitanao tsony tena. Madame Colette. Madame Colette, ieno ary Madame Colette dia inona ity vaovao? Ny vaovao angamba tsy dia misy loatra. Fa ahoana tsisy ela be izay tsy niona an'izay ve dia tsy hisy vaovao mba azo resahana? Dia ahoana ny fanompoana ny tompo sao dia mba efa fotoana tokony hiverenanao ihany zao ry Madame Colette. Ny fanompoana ny tompo aloha mandeha tsara. Fa ny eo amin'ny hoe fiverenana ieno zara mieritreritra hoe sao dia nareo ary ny tokony hifindrany aminay. Andrekaka io. Sao dia mba toroa loatra zany teninao zany. Ny antony manko pastera mahatonga miteny an'izany ny fampianarana zany no tena hitanao mihitsy hoe mazava tsara e. Mianatra baiboly foana izay indroa isan-kerinandro, izay tsy hitako mihitsy aloha tany amin'nisy anareo, tsy mba nataontsika tany. Ny mpanompon'Andriamanitra any malalaka tsara, tsy misy hoe miteniteny mibedibedy ny mpianao amin'izany, fa avela ny olona hanompo malalaka tsara amin'izay fahafahany sy amin'izay mampazoto azy. Sady tiako koa ny tena andremarkeko tao aminareo. 5 taona izay no ningonanay tao tsy mbola nanana ndraikitra izay na dia atao hoe mpamafa tabilio ary, fa amin'ny fiangonana misy ana amin'izao fotoana izao tsoroko aminao fa mbola tsy ampy 2 volana ny idirako tao dia fa voafidy dekona. Dia izao ny any mba teniko aminao ry Madame Colette, tsy teny hoe marina na tsy marina ny zavatra resahanao, fa ny mba antaniko anao fotsiny dia izao, mba milamin-tsaina ve ianao amin'izany sa dia noho ny atezerana fotsiny entiny ambopo fotsiny niala tao aminay? Azo atao hoe milamina ihany. Tanao zany tsy tena azo antoka zany, tsy tena sura ianao fa milamina ny fiainanao. Ka azadindro Madame Colette fa ny tanjona ane dia ny andovatsika ny lanitra. Ka ilay izy kosa nge pastera, eo amin'ilay fampitondrana zany tokony mba asiana fanitsiana kely eo aminareo, fa betsaka ny olona lasa miaraka aminay amin'izao fotoana izao niala tao aminareo tao noho ny antony inona fitondranareo mivady mihidy loatra. Ekeko fa marina zany, fa raha le tena hoe zavatra ny tenenananao ny fahamarinana zany, satria ny antony fantaro tsara fa saropady zany atao hoe vehivavy. Ka ilay izy nge pastera miverina matetika izay mihitsy ny antony namerimberenana azy, satria mba tokony ho takatrao ary tokony ho azonao foana fa zany vehivavy zany saropady. Ozy Jesosy hoe loza ho an'izay viany fanafitohinana. Azonao moa tika hoe fanafitohinana hoe loza ho an'izay mampanota olona, satria raha manao fitafy tsy montina ny vehivavy dia mety hampanota lehilahy izy. Ka Jesosy ny teny mihitsy fa raha misy olona manafitohana ny namany tsara ho azy ny anatonana vato lehibe fikosoam-bary ny voziny dia atsipy any anaty ranomasina lalina. Ka ahoana ro ary pastera mba fanontaniana apetrako aminao izy ity. Maninona ary ny pastera ao amin'ny fiangonana misy amin'izao fotoana izao sy ny vadiny tsy dia manakambara loatra amiko
nefa reny fitafiko tao aminareo tao reny ihany no akanjo anaovako amin'izao. Ny antony enonao aloha misy ary zay zany ary mba efa tao efa madamadama azony pastera fa ny tanora zazavavy ary mbola manoatra lavitra noho ireny tsy misy hoe ny anay zany no fampianarana teneniko amin'ny pastera mihitsy tsy ny fitafiana no miditra any an-danitra fa ny fanahy olona marina anie zany ho lava be eto ny resakitsika isanao raha ho tohizana fa za aloha tsy hiditra amin'ny fiainany zareo hoe nahoana izy ny tsy miteny anareo fa anazy sy Andriamanitra zany fa adidinay eo anaty an'Andriamanitra ny tsy maintsy miteny rehefa misy olona kosa ve hitanao fa mizotra makany amin'ny lavaka ny fiainana ho any amin'ny fahaverezana any amin'ny fahafatisana dia ho jerena fotsiny lozanay zany raha vao tsy miteny an'izany zay karaha ohatra hoe raha zany ve manafitohana anareo vita ny anjaranay fa dia anao sy Andriamanitra ny sisa ka ny tsy azoko ane zay ary mivavaka dia tena manompo an'Andriamanitra ny andehanana any am-piangonana dia tena mitady an'Andriamanitra dia inona moa ny ifandraisan'izany tsy rehefa ao ve fiainam-panahinay dia efa milamina fa ny hafa nefa mety ho tafitohana zay ny le niteneniko anao teo mety hisy olona ao tsy hifantoka amin'ilay fivavahana fa mahita n'ilay kanjonao fohy ka zay mihitsy ny tokony hitandremana satria tsy fidino anazy fa noho ny fisianao eo manao akanjo tsy montana dia lasa tsy milamina ho azy koa ny fiainan'ny hafa mba teny Antsipiany re zany ry madame Colette fa zay ny mampanompon'Andriamanitra anay dia adidinay ny miteny zay mihitsy ilay olana aminareo ry pastera isaky miona aminareo zany dia ohatr'izany foana inona moa zany zavatra ilamina amin'izany fa tsy aloha hoe za tsofinareo rano mba hitoetra tsara amin'izay toerana misy ahy sao ngamba no amaranako ny teniko raha ohatra ka tena tsy ety ahodina ianao fantaro tsara fa ny fiainantsika dia mandalo ary izay afafy dia tsinjainy raha mamafy zavatra ohatr' izany ianao dia ianao ihany ny jinjany vokany zay fa mandra-piona rangaty ahoana misy resaka saika resahako anao hialany amin'ilay fiangonana misy andray aloha ino ty lazainao ianao ve manany andry tena resaka matotra zany za ve dia tsy fantatrao rehefa manany andry sy ny tena matotra mahatsiravina tsisy ohatran'izany ka ny mahagagana matsiny dia zao tamin'ny voalohany tsisy ohatr'izany ny fahatsarana fandraisana rehetrarehetra ka rehefa zao ndraiky hoe mahatsiravina ka zay ry zao ry zany hoe Andriamanitra ihany no tsy miova fa ny olombelona miova sa tsy marina izany teneniko izany aloha tena marina aloha zany hiala tany ianao dia aiza hijanonako janona fotsiny ato an-trano aloha andiny tena tsy mety zany fa inona indray ny olana nisy tany mahatsiravina ho hitanao le mpendraikitra mpizara fanatazan-drakitra reny ka toroko manko ny tokony anaty rakitra any moa ve tsy nameny an'ilay olona teo akaikiko indray za zany tanako eo antsotra andray an'ilay izy ny pasiny teo amin'ilay namako teo akaikiko indray ilay izy nefa masony olona rehetrarehetra efa aty amiko daholo mba eritreretinao ny enatra anazy ao tamin'izany fa tena mena ho asofoko fa ianao ve ahoana isaika tsy nahita lalana voana dia zay indray no ialanao tany ka mpiatsara velatsy sady manala baraka nge nga hiverinao fa moramora zany ianao efa andeha andray fanatazan-drakitra ny nisy nakandray ilay izy zao no tena tsy mahay mandamina mihitsy maninona ary ngara mba tokony nataolo zao hitanao soratany amin'ny karneny anaran'ilay olona hitaty rakitra ary moramora aloha fa zany ivazavazana ohatra nyreny inyreny eno mba eno aloha fa za tapahana ny teniko fa tsy hoe tonga ny am-piangonana ianao vao mifampitady iza moa ny hitaty rakitra iza nomena an'ity fitatazan-drakitra ity zao le izy mifandisy dia manjara manafitohan'olona ozy le pasteranareo iny hoe loza ho an'izay vy mifanafitohanana dia ahita raharaha aloha le raha matoy iny zao no teniko aminao le izy miankina amin'ny toe-posiny toe-tsaina io
fa na ho aiza ianao na ho aiza rehefa nytoem-ponao sy nytoetsainao tsy voamboatra tsara dia mana fotoananao daholo na dia ny sezanao fitoeranao isaky ny alahady aza ka nisy olona sendra mipetraka teo dia mahatezitra anao. Izany indray izany mbola diso amin'izany. Manadiso anao mihitsiny a satria ianao izany mila manana toe-po mandefitra sy tsotra foana ary dia mora lahatra amin'ny zavatra rehetrarehetra. Fa maninona moa izany za foana ny tokony handefitra amin'ity fiainana ity e? Fa ny olona izany tsy mahalala ny ataony daholo. Izao no izy a tsy haiko ianao raha mandinika fa ny fiainantsika izao tena lasa mikorosofahana mihitsiny. Hitako mihitsy io. Jere za zao voaroaka amin'ny asa tsy ahony eo ny ankizy ireny tsisy tody amin'ny fianarana ny eritreretiny daholo ka ty tsy fanarahan-tsainy ty ihany ange mahatonga an'izany e. za dia mitena anareo fa andao hiverina aloha miaraka fanompoana ray tsika mianakavy miray saina tsara dia miray fo. Izy roa vavy efa niteneniko an'izany dia nanaiky izy satria resy lahatra hoe tsika milaza hoe mivavaka samy mafanafoany amin'ny azy ihany nefa rehefa diniako ato an-trana fanaratsy akolaka fanaratsy mivantana mihitsy aza moa fa tsy akolaka e mahamenatra mihitsiny. Ko maninona raha mitady fiangonana hafa vaovao mihitsy dia manavao hatramboalohany départ zéro tsika mianakavy. Za aloha ny any aminareo aloha mbola vao eritreretina dia mbola zavatra hafa koa indray ve nyteneninao sady le hoe hiverina any aminareo koa aloha tena menatra ka. Menatra n'izy ary ianao? Menatra ny olona rehetrarehetra ao sady tsy ny olona ihany koa ny no hamonjy anao fa Andriamanitra faly amin'ny fiverenanao amin'ny fanontona no tena zava-dehibe. Tena marina tsy le pastera anareo io. Mandroso pastera. Manahoana daholo? Salama daholo, salama zay. Mandroso mipetrapetrahanao? Misaotra betsaka. Manahoana madama? Manahoana tompo? Sambasamba nahita anareo mivady niaratratra ato a. Soa ihany ianao fa tonga fa misy resaka mahafinaritra mihitsy neto pastera. Fa ahoana? Tapa-kevitro madamako fa hiverina. Izy ohatr'izany aiza vao mahafaly zany? Isaorana ny tompo e. Saotra n'Andriamanitra lehibe amin'izany fatapa-kevitra izany madama. Ary ahoana moa ny zanakareo zany amin'izany? Izy roa vavy aza nefa tapa-kevitra voalohany. Zany ve? Ohatrany tsy mampino a? Marina mihitsy ilay zavatra nyteneninao an'andray andro io hoe tsy miteraka fitahiana sy fahasoavana ao anatin'ny tokantrano ilay izy ary dia izao fiainanay lasa nikorosofahana zao fa tonga saina daholo ihany. Misaotra an'Andriamanitra zany. Tiako aneny manazava aminareo mianakavy kely fa le mifindrafindra fiangonana manimba haim-panahy ohatra mihinan-kanina mantsy izy io. Ao amin'ny tokantrano anankiray zatra mihinana ronono, mofo amin'ny maraina, ny sasany indraindray tsy mihinana. Any amin'ny tokantrano hafa koa hafa mihitsy ny azy ny zavatra hohanina. Dia eritrereto amin'izany anie le fahasalaman'le vatany ohatr'izany mihitsy le fiainam-panahintsika. Ka mampahery anareo hoe mba mijoroa tsara dia ninina miseho aza atao mahakivitsony madama fa mahereza foana amin'ity fanompony ity. Ao fa ezaka pastera. Le zanakay farilahy iny koa za tereniny fiainana tany dia anomboka hivavaka izy efa nanaraka iny izy tamin'ny lahady. Mahafinaritra zany. Dia vao mahafaly marina no voataniko ato tokantranonareo. Tena mahafaly aloha fa mampalahelo fotsiny indraindray ny olona rehefa tena voadona zay vao mahalala miverinako. Dia mamerina fialan-tsiny pastera. Tsy misy elana tsiny zany fa Andriamanitra ary ny isaorantsika. Zay zany fa dia mirary ianareo mianakavy kely mba dia nijoro hatramin'ny farany amin'ity fanompony ity dia aza miova tsony e. Saotra betsaka pastera. Tena marina mihitsy zany. Renareo teo ilay tantara mitondra lohateny hoe be miray Lolalao Vinisy Lofo, Tojo, Jasmin, Simonety, Yaina ary Saondra.